Sehatra ny fifandraisan-davitra indray kosa na dia hoazan'ny fivoaran'ny teknôlôjia avolenta amin'izao fotoana izao, mbola manana ny toerany sy ny lanjany AJ eto Madagasikara, AJ izay vokarin'ny postra malagasy. Misy ny hetsika natao hanandratana ny fampiasana azy ity indray. Misy ireo mihevitra fa tsy ilaina intsony ny postra malagasy manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia. Mbola maro anefa ny olona mampiasa ny AJ sy ny tolotra samihafa misy eo anivon'ny postra malagasy. Masuk postra ni nanti miazakazaka ara teknolojia hafa ihany internet kely nandray loatra izy mahazo ny olona nge faly be foana mandefa taratasy tsy hoe ao anaty portable foana na amin'ny ino ma zay internet na saladrafa faly koa ny olona mandefa taratasy manao soni dia fampilaza hoe faly manoratra ho anao manoratra amin'ny ray aman-dreny sy salangany mba misy tahirizan'ny olona koa ny olontiana ny lilina. Ny fahasivy ny volana Oktobra no fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny postra ka anisan'ny mankalaza izany isika eto Madagasikara. Tafiditra indrindra ao anatin'izany fankalazana izany ny fampirantiana AJ na exposition philatélique izay nosokafan'ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny postra sy ny ministeran'ny postra sy ny teknôlôjia vaovao tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo. No amafisina tamin'izany fotoana izany fa mbola manana ny toerany ny postra malagasy. Natao mba ampisehoana sy ampahafantarana ny vahoaka indray ny vakoka amin'ny kasika ny timbre posta hatramin'izay zany izy ity tamin'ny 7 taona lasa no nisy fampirantiana farany ohatr'izao exposition philatélique farany ohatr'izao teto Antananarivo dia 7 taona teoriana indray zany tsika vao manao azy ity amin'izao fankalazana ny 9 Oktobra izao. Ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao nge tsy mifaninana mihitsy amin'ny asan'ny postra. Ny olona alem-panahy hoe satria misy fivoarana teknôlôjia vaovao dia hoe ohatrany hoe lasa mpifaninana amin'ny postra izy. Ny mifanohitra amin'izay ny zava-misy manampy ary tena vao maika manatsara ny asan'ny postra ny fisian'ilay teknôlôjia vaovao. Anisan'ny liana tokoa amin'ny fampirantiana ity ankizivavy kely 7 taona ity. Mbola itoy hatramin'ny zoma ho avy izao ity hetsika ity, andro izay ivon'ny fankalazana izay isian'ny hetsika maro sy fisokafan'ny tranokala ny postra malagasy.